Mbola tsara antsika diavy. Coucou tout le monde. Natacha no tegna agnarako fa naty pseudo. Ty olo marigny fanao marigny azy anaty fanatsangane. Satria natsoan'Andriamanitra tamin'ny 2017 nafantarako hoe manana antso manokana za dia niezaka ihany za nandà ohatran'izona. Magneky fa tsy lafatra minofa enao magnova zaho e. Dia rehefa tsy nanaiky tonga teo am-baravarana fahafatesana dia rehefa avy eo mbola saika tsy nanaiky ihany dia rehefa niseho tamiko Jesosy dia izy izy hoe oviana ihany jusqu'à oviana ihany izy izy ianao tsy hanaiky anahy. Satria rehefa maty papako tamin'ny 2009 dia ohatrany hoe banga tsy ampy fitiavana iray za dia tsy haiko hoe magnazava anazy fa rehefa niseho tamiko Andriamanitra dia maray anazy foana dia zatra zany fitiavana zany za dia zatra miantso anazy iray foana za agnatin'ny hirana. Que j'étais pas assez jolie pour être dans un clip là hoe ny feo tsy dia intéressante loatra hoe hitondra ana andeha lavitra dia zany teny zany anisan'ny teny tena hoe nandratra anahy. Hoy izay ny ten'Andriamanitra hoe izay madio am-po no mahita an'Andriamanitra amin'ny fotoana ny fonao madio dia mora aminao maheno anazy, mora aminao mahita anazy. Hatramin'ny mbola kely aho tena misy zavatra mampatahotra anahy foana dia izay mahatonga anahy nanoratra hira momba ny tahotra satria hoy izy Jesosy tamina hoe manorata hoy izy hira mba ahafahan'ny hafa koa misidentifie amin'ilay izy dia mba ahafahan'ny hafa koa afaka amin'ilay izy. Na afaka za tagnatin'ny tahotra tamin'ny fotoana nanao fanekam-pinoana dia nino ilay tenin'Andriamanitra dia naverimberiko foana dia niaina tao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao feno fitiavan'Andriamanitra sy miaina ao anatin'ny fitiavana dia miala tampoka ilay tahotra. Tena tsy voafaritra satria ilay izy tena trop ngeza loatra. C'est vraiment quelque chose de très grand qu'on ne peut pas expliquer. Hafitra anakahy zegny aza mety faritin'olo amin'ny zavatra hitany sy zavatra tsapany fa ianao mila mitady ny marina dia ny marina dia Jesosy satria hoe izy ny ten'Andriamanitra hoe l'esprit de vérité te conduira toujours dans la vérité ary tsisy olo mahay anao mihoatra anazy. Izy nagnamboatra anao, izy mahay anao, izy mahay hoe azovy anao amin'ny ho avy aza matahotra fa manatona an'i Jesosy mitadiava anazy amin'ny fonao rehetrarehetra fa fotoana ianao manana an'i Jesosy dia fantatrao hoe izy ianao.